Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fa miarabantsika rehefa ko malalahatra ty talata fahasivy amin'ny roapolo ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 12 andiny voalohany sy faharoa amin'ny alalan'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo raha lahinao ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Dia fanompoam-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa mivaha amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ilay masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ity epistily ho an'ny Romanina toko 12 ity riavako malala dia fototra ny toko 12 mizara ny tapany voalohany dia fototra anorenan'i Paoly ny etika kristianina. Mazava ho azy ny andininy lava be eo dia manazava an'izany hoe toetra kristianina, ny toe-po, ny toe-panahy, ny moral kristianina ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny fiangonana koa aza dia aseho n'ity Romanina ity. Aoka ny fitiavana so amin'ny fihetsaram-belatsy, mitaria lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Tsy ny sisa rehetra ao anatiny hitantsika lava dia lava, mazava mamaly ratsy ny ratsy. Hitantsika ao anatin'izany Romanina toko 12 zany ny etikany Paoly. Ny tapany voalohany izay hitantsika teo andiny voalohany sy faharoa dia mitaona ny mpino hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Any amin'ny toko voalohany andiny 7:12 sy ny manaraka Paoly dia milaza fa ny tenan'ny olombelona, ilay soma zany, ilay tenan'ny olombelona dia natolotry ny olombelona ho an'ny fahotana. Dia antsika amin'ny andiny 7:12 amin'ny toko voalohany dia mazava iny hoe ny olombelona dia nanota ny hodina tamin'Andriamanitra ary nanolotra ny tenany ho amin'ny faharatsiana. Dia aty amin'ny toko 12 Paoly dia manao indray manao hoe io tenanareo izay efa natolotra reo an'izao tontolo izao dia izao atolory ho an'Andriamanitra indray ankehitriny. Atolory ary atao fanatitra velona, atolory ho an'ny tompo io tena izay efa simba ny fahotana, nandevozan'ny fahotana. Ary izany fanoloran-tena izany no fototry ny fahamendrehana amin'ny toetra kristianina. Raha ohatra ka tsy mipetraka ilay fanoloran-tena dia toy ny ankosotra ihany ny fitondran-tena. Raha ohatra ka tsy mipetraka ny fanoloran-tena dia tahaka ny ankosotra ihany, izany hoe endrika ivelany ihany ilay moral, endrika ivelany ihany ilay etika, endrika ivelany ihany ilay fitondran-tena raha ohatra ka tsy miorina tsara ilay fanoloran-tena. Mety miezaka ny olona hanatsara fitondran-tena saingy tsy misy heviny izany raha tsy eo ny fanoloran-tena. Izay mahatonga ny Paoly eto miteny atolory mihitsy aloha ilay tenanareo. Fa rehefa atolotrareo tenanareo dia conséquence, vokatr'izay fotsiny ny fitondran-tena. Tsy ny fitondran-tena akory no mitondra ny fanoloran-tena, fa rehefa atolotra ny tenanao dia baikoin'ilay fanoloran-tena izay fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra ny toetranareo. Ilay teny hoe atolory ny tenanareo fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy. Fanompoam-panahy latrea nazahoana ny teny grika hoe latrea nazahoana ny teny hoe liturgie. Izany hoe avy amin'ny fanompoam-panahy dia liturgie no heviny. Hozy Paoly zany miteny manao hoe atolory mihitsy any tenanareo ho liturgie. Izany hoe vakina mihitsy amin'ny tenanareo, vakina amin'ny fiainanareo ny fiainam-panahinareo toy ny liturgie zany. Leitos letria, leitos azo atao mihitsy hoe asa fanompoana. No zany dia ny fanoran-tenan'ny olona dia manjary tsy hoe manjary toetra ihany, fa ny fanoran-tenan'ny olona ho an'Andriamanitra dia manjary toetra vakina, manjary liturgie, manjary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra mihitsy isika raha tsy nanolo-tena. Endrika ivelany lasa tsenjery, lasa pli vava ny fanoloran-tena, ny asehontsika raha tsy eo ilay fanoloran-tena.
Dia mazava ny tenin'ny Paoly, mazava ny hoe rehefa manolo tena ho an'ny tompo isika de tonga litorjia, tonga manome voninahitra an'Andriamanitra, azo vakiana eo amin'ny fiainantsika, ny fanoloran-tenantsika, mampanompo Andriamanitra antsika. Fa izay aseho Paoly amin'ny andininy faharoa izy manao hoe ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Lay voambolana hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao dia matoa tena anankiray suskematijo zay le hoe aza manaraka fanaony zao tontolo zao, zany hoe aza makatahaka na aza maka endrika ndray moa dikan'ny teny frantsay le zay hoe conforme, aza maka endrika. Fa raha tena jerena ny fakan'ilay tena am'le suskematijo dia sunna mampy skematijo na izay sunna nazahoana ny teny hoe synode dia skematijo zay toy ny hoe atao nazahoana ny teny frantsay hoe schéma, zany hoe volavolaina na omena endrika lay zavatra anankiray. Eto Saint Paul de manao hoe tandreminareo tsara ry mpino fa izao tontolo zao a de miezaka hamolavola anareo, miezaka hanome endrika anareo, ka raha ohatra ka tsy ampy fanoloran-tena nareo, raha ohatra ka tsy ny tenanareo no atolotrareo ho fanatitra ka anjary litorjia de izao tontolo zao no hamolavola anareo, izao tontolo zao no anefy anareo, izao tontolo zao no ampiditra ny izay heveriny no fahendrena ao anatinareo. Ary raha mihitsy afaka malala ny zavatra mitanga ankehitriny. Izao tontolo zao resantsika io dia tsy ilay izao tontolo zao geografia loatra akory, fa ilay izao tontolo zao fanahy mihitsy, iaraka ny filazantsaraka ny Jaona, la izao tontolo zao fanahy mihitsy, zany hoe eto am'ty zao tontolo zao ty dia misy toe-tsaina izay mamolavola olona. Ka raha ohatra ka tsy manolo tena tsara ny mpino, raha tsy ampy fanolo tena tsara ny mpino de izao tontolo zao no anefy azy, ka ny toe-tsaina zao tontolo zao no manjary toe-tsaina. De fantatsika ny toe-tsaina zao tontolo zao teneny manazava an'izany mpino moa Paoly tsy ao Romanina ihany, manazava an'izany Paoly hatrany amin'ny Timoty, manazava an'izany Petera, manazava an'izany Jaona moa de niteny mihitsy hoe tandremo aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Paoly eto de miteny manao hoe tandremo aza manaiky ho izao tontolo zao indray no apiditra ny toe-tsaina ao anatinareo. Ny toe-tsaina zao tontolo zao de fantatsika toe-tsain'ny fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra, fitiavam-bola, fireharehana, ny rehaka zao fiainana zao. Raha tsorina dia toe-tsaina mampanadiny ny fitsaran'Andriamanitra, toe-tsaina mampanadiny ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra, toe-tsaina zay te hanararoatra ny vanim-potoana ankehitriny ilibana, zay ny toe-tsaina zao tontolo zao. Raha ohatra ka mamaky ny afatry Petera faharoa isika, manao hoe olona manahoana ary moa zany no tokony ho toetratsika ho Paoly. Raha hoy Petera, raha ohatra ka miandry ny fitsaran'Andriamanitra isika, olona tokony manahoana, olona tsy tokony mandany ny fotoanany, mandany ny herim-pony, mandany ny finiavany amin'ny filalaovana eto am'ty zao tontolo zao ty. Ary dia izao tontolo zao de miezaka amin'ny heriny manefy ny olombelona. Ka raha ohatra ka manefy ny olombelona amin'ny toe-tsaina zao tontolo zao mahatonga an'io misy ady, korotana, fifandinana, fialonana, fifamonoana, zany rehetra de hita eto am'izao tontolo zao. Ary zany toe-tsaina zany no ampidiriny zao tontolo zao ao anatin'ny olona raha tsy manolo tena ho an'ny tompo izy. De lasa fiasany zao tontolo zao izy. Lasa fiasany zao tontolo zao izy raha tsy manolo tena ho an'ny tompo. Ny fanoloran-tenan'ny olona ho an'ny tompo no mahatonga ny olona afaka amin'ny fanefeny zao tontolo zao io, ka mahatonga an'izao tontolo zao ampiasany olona, ary rehefa ampiasain'izao tontolo zao de manjary manamarina ny diso isan-karazany. Be de be ny zavatra ratsy ataon'izao tontolo zao, saingy amarininy ny zanak'izao tontolo zao, satria efa nitefeny zao tontolo zao ny toe-tsaina. Manafarantsika an'izany ato rehefa malala Paoly am'ty Romanina ty hoe mba manolora-tena. Ny tenanao atolory ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra. Lay fanatitra velona tsy hoe fanatitra esono fanatitra ataon'i Jesosy Kristy tompo, fa afoizo, atoloro an'Andriamanitra ny tenanao. Fa rehefa atolotra ao an'Andriamanitra ny tenanao sy ny fiainanao de izao tsy anjakan'izao tontolo zao io, tsy fiasan'izao tontolo zao io. Fa rehefa ny olona ny fiasan'izao tontolo zao de miafara amin'ny alahelo sy ny ranomaso, araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romana, ao amin'ny afatra no an'ny Timoty zany manao hoe tandremo tsara,
fa raha izao tontolo zao manefy anao de hibaiko anao ny fitiavam-bola, hibaiko anao ny fitiavan-karena, ary ho an'izay olona latsaka ao anatin'izany de zao hiafara amina alahelo sy ranomaso. Re afako andininy faharoa de mbola tenen'ny Paoly manao hoe noho zany de zao miova ny fanavaozana ny saina. Zany hoe aza manaiky tefeny zao tontolo zao, zay le zantsika teo hoe suskematy aza manaiky ataon'izao tontolo zao kisary, aza manaiky volavolain'izao tontolo zao zany, aza manaiky makatahaka, aza manaiky mitovy loko, mitovy endrika am'izao tontolo zao. Ary fa izao miova ny fanavaozana ny saina. Lay matoa-teny ampiasain'ny Paoly eto métamorpho, nazahoana ny teny frantsay hoe métamorphose, méta miova, morpho morphologie, le hoe métamorpho de zao hoe métamorphose azahoana an'izay raha ny dikany de zao transfiguré, miova endrika. Aza manaiky omena zao tontolo zao endrika ianao fa miova endrika, zay le hoe métamorpho, ohatrany hoe le métamorpho zany hazavana azy de tahaka ny asa rehefa nahita an'ireny le ohatra hoe lay lolo ohatra, ny lolo any de mandrakariva ohatry ny landy zay izy. Taloha moa tamin'ny ankizy taloha de misy le ataon'ny ankizy taloha hoe fangala-bola, lay ohatran'ny biby zay mifono ohatran'ny potipotikazo iny izy, iny atao hoe fangala-bola, dia ao anatin'iny misy chenille hoy ny teny frantsay, misy ohatran'ny landy kely, ohatran'ny biby lavalava ohatran'ny landy zay izy, dia aveo izy iny lasa lolo, zay le métamorphose. Ratsy tarehy izy io le chenille iny, ratsy tarehy, biby ratsy, ohatran'ny fanday, fa rehefa aveo nefa dia miova lasa lolo tsara tarehy be, zay lay métamorpho. Dia izay ny tiany Paoly ho antsaitsika manao hoe miala am'lay tena natolotra ho an'izao tontolo zao iny, lay tena simban'izao tontolo zao iny, lay soma, lay vatany zay niaran'ny fikapohan'Andriamanitra mihitsy azy ao amin'ny Romanina toko faharoa, de zao atoloro an'Andriamanitra io. Dia rehefa atolotra ao an'Andriamanitra io de manjary misy métamorphose. Ary lay métamorphose itenen'ny Paoly eto dia tansaina amin'ny endrika pasifa, zany hoe lay isika miova amin'ny fanavaozana ny saina eto, fa tsy tena tsy métano hoe loatra. Paoly de mampiasa ny teny hoe métano hoe méta koa miova no hoe nosy saina fibebahana, fa tsy hoe métano eny eto fa métamorpho, zany hoe tahaka an'ilay Jesoa niova endrika, lay transfiguré, tahaka an'ilay Jesoa hitantsika ao amin'ny marika toko fahatelo, marika toko fahasivy, dadininy faharoa zay, Jesoa niova endrika teo an-tendrombohitra. Iny io voambolana ampiasain'ny Paoly io, miova endrika tahaka an'i Jesoa. Tonga hita teo amin'ny Jesoa ny voninahitr'Andriamanitra. De zay no aseho amin'ny Paoly eto manao hoe rehefa manolo tena ho an'ny Tompo ianao, manolo tena ho an'ny Tompo ianao, ka tsy manaiky hanaraka izao tontolo zao, tsy manaiky ho tefeny zao tontolo zao, de zao ny Tompo no anovanao. Zay le métamorpho. Marina fa voambolana raha mamaky amin'ny teny malagasy tsika teny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, de tokony hoe lasa isika indray no lasa miezaka manova saina, fa tsy de zay loatra lay fitansanan'le matoa-teny amin'ny teny grika eto, fa pasifally, zany hoe marina fa asainy miova isika, saingy tsy isika no mahavita manova atsika am'lay manova endrika atsika, miova toetra, miova sata mihitsy, tsy isika no mahavita an'izay, fa natao pasifally, zany hoe asan'ny fanamasina izy. Asan'ny fanamasina ny hoe manova atsika, fa ny andrasan'ny Tompo de zao lay faneketsika, fanapahan-kevitra itsika hanolo teny. Ary rehefa manolo teny isika de ny tohiny Andriamanitra miasa ao anatin'izay ny antsoina hoe fahasoavana. De volana Oktobra ty moa tsika de mamarapahana ny fahatserovana manokana ny réforme, ary amin'ity andininy ity de mbola hitatsika ato ihany koa ny hoe sola gracia, hoe lay matoa-teny hoe métamorphose tansain'ny Paoly moa io, raha ohatra ka jerena amin'ny ratany azy mihitsy de hoe métamorpho stai, zany hoe tena pasifa, zay milaza hoe
miova isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra, mahavita miova saina isika noho ny herin'ny fahasoavan'i Kristy, noho ny herin'ny fanamasina de manjary miova endrika mihitsy, tsy saina ihany miova fa lay fiainana manontolo mihitsy, lay ahitana lay fiainantsika ety ivelany, ary hita ety ivelany izay fiovana izay. Tsy hoe za niova saina de eny saiko nge niova fa mifiainako eo ihany, fa tena hita ety ivelany, zay le morphobika, dia tena miova mihitsy lay tarehin-javatra. Afaka malala inona ny zavatra ampianarin'ny Paoly raha toa ka miresaka zany manao zany exégèse zany tsika na zany famoahana hevitra ny saotra masina zany, zavatra telo lehibe. Voalohany de zao, miandry fanoloran-tena aminao Jesoa, manao antsoavo Jesoa eto, atolorin'ny tena, aza manaiky ho fiasany zao tontolo zao, manapa-hevitra hanolo tena ho an'ny tompo, ary ny zavatra andrasan'ny tompo de fanapahan-kevitra, hoe za nolo tena ho an'ny tompo. Any amin'ny Romanina toko voalohany, raha tsy manolo tena ho an'ny tompo ny olona dia fiasany zao tontolo zao izy, ary simba ny tenany, ary simba hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy manolo tena izy zany dia manokatra varavarany Paoly eto, mba hialana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, hialana amin'ny vokatry ny fialan'ny olona amin'Andriamanitra, dia manokatra varavarany Paoly eto, miverena amin'Andriamanitra. Lava de lava ny fanazavana an'io ao amin'ny epistily izay nosoratany ho an'ny Romanina ny toko voalohany 7:20, fozy manao hoe fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faratsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana avy amin'ny fanaovan-dratsy. Dia mba hialana am'zany de hoe Paoly manao hoe atolory arin'ny tenanao ho an'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay FDB asio de ranomasina de zao, izao tontolo zao de tsy zavatra statika akory, tsy hoe tsy metsika akory zao tontolo zao, fa izao tontolo zao de hery mandrifotra ny olombelona ho andevoziny sy ho potehany. Dia aza manaiky an'izay ho Paoly, aza manaiky an'izay, aza manaiky ho simbany zao tontolo zao zany, fa atolory ny tenanao, atolory ny tenanao, ary ao anatin'izany fanoloran-tenanao zany de zao, manjary fiainam-pifaliana, manjary hita eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay olona manolo tena ho an'Andriamanitra, manapa-kevitra ho an'Andriamanitra, de mahita mirakofa ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany zay hevim-panahy sio antediny tsotra masina de zao, izany fiovana eo amin'ny fiainantsika izany, fiovana sata eo amin'ny fiainantsika izany, ka mamiratra eo amintsika ny voninahitr'Andriamanitra, manjary toetra mendrika no hita eo amintsika, de tsy avy amintsika izany, ka tsy afaka mirehareha am'zany sika, fa asan'Andriamanitra madiodio. Manapa-hevitra ary hanolo tena ho an'Andriamanitra, aza miandry ampitso, tany saina amin'ny ankehitriny mihitsy hoe manolora teny io, dia miandry an'izay ny tompo, te hanao zavatra ho anao ny tompo, te handrakotra ny voninahiny anao izy, te hanova anao izy, miala avy amin'lay faharatsiana tahaka lay senina, lay landy zay ndresantsika teo, ka te hatonga anao anana endrika vaovao tahaka an' Jesosy Kristy tompo niova tary, dia te hanao an'izay ny tompo, fa izao miandry fanoloran-tena izy. Tompo ay avako malala hitaonanao amin'ny fanoloran-tena, hiavaozanao amin'ny fiainana isan'andro, fa ampahitan'ny tompony voninahiny ianao, ampahitan'ny tompony fifaliana ianao, ampahitan'ny tompony fiadanana ianao, fa manolora-tena ho an'ny tompo. Ampy ho anao ny fahasoavan'ny tompo, ampy ho anao ny fitahin'ny tompo, vonona ny anamboatra ny fiainanao amin'ny fahatsarana izy, zay lay metamorfo, fa izao manolora-tena ho azy. Ivavakisika, tompo misoranao zay noho ny amin'ny antsoavon'ny soratra masina, ny antsoavon'ny mpanomponao mba hanoloranay tena. Izao tontolo zao maherisetro, te hanovanay, hanefy anay ho fiasany, ary te hampanompo anay ho andevoziny zao tontolo zao ary. Saotra tompo ao fa manavitra anay tamin'ny lalan'i Jesosy zanakao ianao, ka mitaona anay hanolo tena olom-baovao, hanolo tena ho fiasan'ny fitiavanao. Zao herinandro manomboka zao tompo de mitahy anay.
avaozy izay. Ary tehirizo mba hitoetra mandrakariva ny fiadanana. Jereo ny asanay Jesoa. Ataovy ahitahanay ny voninahitra ao. Jereo ny fikelezanainanay am'izao herinandro zao. Manampianay. Avak'izay totoany tokantrano tsiraray. Miaino sy manaraka izao mofonaina izao. Jereo ireo manana marary ao tokantranonao. Sitrahany Jesoa. Jereo ireo manana olana hitanao dia vao sy manampy azy ireny ianao. Meteza handrotsaka ny fanahinao masina, hanova ny isam-batan'olona mba hialan'ny toetsain'izao tontolo izao eo anivon'ny tokantrano. Fa hanjaka kosa ny fitiavana, ny fifaliana. Jereo ny tokantrano tsirairay avy Jesoa mifanambinana, mifahendrena ny mpianatra, mifanambinana ny ray aman-dreny ary miarova tsiraray amin'ny ratsy ianao. Dia tahio ny herinandronay izay fanambinana andro anankiray. Hofokisana ho fahasoavana sy fitahiana izay. Misaotra Jesoa. Amen.